iray vatsy iray aina anatin'ny asa fanaovan-gazety arabaiko tratra zao androntsika zao andro maneran-tany ny fahalalahana asa fanaovan-gazety na isika manatriketona na isika manerana ny nosy maneran-tany ihany koa tombo vary sy tombo-kilany voalohanteny dia ny fisaoranan'Andriamanitra nanome antsika tombonandro sy ny tantaratsika mahavoly antsika eto anio hiaraka namarika ny andro maneran-tany ny fahalalahana asa fanaovan-gazety manaraka izany koa satria miresaka fahalalahana eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety dia mamelaha ianareo ianao raha matononisitra hanova endrika kely ny fandraisam-pitenenako eto ataoko mifandraika amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ka vaovao telo no entiko anio ao zaraiko amintsika ho ampitaiko amin'ny alalan'ilay fomba famoahana vaovao dia ilay 5W efa diso fa itsika mpanao gazety loatra ndeha sika hiditra amin'ny titria vaovao vaovao voalohany what na inona ndemitra milaran'i Madagasikara eo amin'ny fahalalahana asa fanaovan-gazety raha nitatitra navoaka ny reportage sans frontière na RSF satria raha tany amin'ny lalana fahazazo sika amina firenena ny 20 nanaovana ny fanadihadiana tamin'ny taona 2024 dia emitra lasa ny amin'ny 17 sika tamin'ny tontolo ity ka saika nahitana fianarana avokoa nitondro politika toe-karena sosialy tatitra izay tsy nandalo aloha fanamariana kely tsy nandalo nanao fanadihadiana na nakana ny hevitry ny OGM izay rafitra fanitana lalàna ampirobiroby ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara fa na izany azy ho na iza no mahatonga izany dia izao ho an'ny OGM mampitodika antsika rehetra voakasika ny asa fanaovan-gazety andinika sy saina lala ny amin'ny anatsarana ny kalitaon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara izany tatitra izany sao dia sika mpanao gazety sao avy amintsika ihany sanatria mampielitra noho ilay fanaovana autocensure voatery ny antony samihafa ianareo tompona orinasa gazety sao koa anisan'ny mampielitra azy noho ny fampifangaroana diso tafahoatra ny politika amin'ny asa fanaovan-gazety ianareo tompona ndraiky mpanjakana isatsokajana sao koa re anisan'ny mampielitra azy noho ny antony mialatsiny tahotra ny seza ve sanatria samisika mandinika satria ampatsahivina fa zo fotsiny ny olom-pirenena zo azo vaovao ary amina tany demokratika eto amin'ny Madagasikara dia anisan'ny singa iray miantoka amin'ny fisian'ny famatsiam-bolo ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra ary indrindra ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety where na aiza ny vahaolana mahavelom-bolo ny nandre ny filazanao Andriamatoa tany jenerala serasera omaly fa misokatra malalaka ny varavarana handray ny mpanao gazety na iza tsy manavaka ho ianao dia misaotra anao fa ataonao zava-dehibe izany fanokafana fiara-miasa izay antenanay fa hanampy anay ho amin'ny fanamorana ny fahazona vaovao avy amin'ireo loharano-baovao ahazonay mampisitraka ilay zoan'ny olom-pirenena azo vaovao raha nitatitra tonga ty amin'ny OGM mantsy dia misy amin'ireo ministera no manakatona varavara tsy manome vaovao amin'ny mpanao gazety saingy arakaraka ny mampikatona ny loharano-baovao no manamora mampisokatra mampahaingana ny famoahana vaovao diso sy voamalo izay loza ho an'ny fiarahamonina fa ho antsika mpanao gazety koa mifamindran-dalana ny zo ny adidy sy ny andraikitra hajaoka ny voasina sy ny maninasa ny asa fanaovan-gazety na ny etika sy ny deontolojia anjararoata na ny fahefanao menantsika fa mba tena ho ampiasaina ny tombontsoa-bahoaka na eo aza ny ligne editoriala ny orinasa gazety esantsika fa tsarovy fa olom-pirenena ihany koa alohasika vao mpanao gazety ka mipetra eo amin'ny toeran'ny olona miaina na mijery na mamaky antsika dia mahaiza mandanjalanja ny vaovao omena azy ireny
andao atsiaro fa tena tompon'andraikitra ihany koa sika eto amin'ity firenena ity. Tompon'andraikitra vaovao avoakantsika sy ny fiantraikan'izany amin'ny fiarahamonina. Hiditra sika izao amin'ny vaovao faharoa. Hoainina na oviana na raoviana. Taona 1920 fampitam-baovao na tontolo sarotra nanova n'izao tontolo izao ny fiantraikan'ny saina artifisialy eo amin'ny fanalahana ny asa fanaovan-gazety sy orinasa gazety izay no hevitra nofaritanin'ny UNESCO anamaria ny any andro maneran-tany amin'ny fanalahana ny asa fanaovan-gazety na GMRP. Ao na amin'ny fomba ahoana io dia tsy misy hevitra fa dia efa tsy maintsy miaraka miaina amin'ny saina artifisialy sika mpanao gazety. Mety ho ambana izy nefa mety ho irika fanaraotra ihany koa. Ambana izy na menace satria vita amin'ny asa fanaovan-gazety raha saina taona. Ambana ihany koa izy satria ahina mpiroborobony fanaparitahana vaovao disy dia tao miamahazo vana amin'izao vanim-potoana izao. Azo raisina ho irika fanaraotra ihany koa nefa na opportunité izy raha ampiasaina ho amin'ny fanamarinana vaovao na ampiasaina ho amin'ny fanatsarana ny endriky ny famoahana vaovao noho ny teknôlôjia efa tena mivoatra be. Ka izao mbola misarika asaintsika mpanao gazety ianao eto, asa masina ny asantsika. Mihoatra antsika ny saina artifisialy noho izy heverina ho manana tondrankevitra marobe lavitra noho isika. Nefa izao mbola olombelona, mbola isika ny mamoky vaovao azy, mbola isika ny manamboatra azy, koa andao ampiasaina ho amin'ny fikendrena ny tombotsoa-bahoaka fotsiny ny asantsika izy io, fa tsy sanatria ho isika mpanao gazety indray no amoroporona zavatra tsy misy na amadibadika ny vaovao marina amin'ny alalan'ny saina artifisialy, sanatria hoentina ampisaraham-bazana na sanatria hoentina nakorontanana. Éthique et déontologie. Samy sarotina. Ilotsaina artifisialy io, isika ilotsaina ara-boajanahary. Mahay mandanjalanja, manana fisainana ara-boajanahary. Andao ampitomboana ny fahalalana, tsy afaka misaraka amin'ny teknôlôjia isika, koa andeha ho trandraha zany anatsarana hatrany ny asantsika. Tsy ho sasatra anamafy ny fahaiza-manao, tsy voatery azo logiciel na anatin'ny asany azy zany, fa hanana saina tia karokaroko, tia mivoatra, manolotra ny tsara kokoa hatrany amin'ireo mpanjifa ny vaovao antsika. Iny ihany koa no afitantsika amina lafy vaovao afa-tanteraka mihitsy mialoha ny anakatonana izao lahateny izao dia ny fankasitrahana.